Ya miarabantsika vahoaka malagasy rehetra ny tenako a manao video fohy momba ny fatapahan-jiro tany Antsirabe sy fatapahan-jiro tany Dego. Izahay solombavambaoko moa dia mitondra tatitra foana any amin'ny exécutif sady manara-maso any reny sosialim-bahoaka reny. Ka miarabantsika tsy akanavaka vahoaka malagasy rehetra na any ambanivohitra izany na vahoaka malagasy tsy akanavaka ety an-drenivohitra na tanan-dehibe na nareo diaspora rehetra manerana ny izao tontolo izao. Momba ny fatapahan-jiro tao Antsirabe tompoko dia efa niantso ny tompon'andraikitra izay ary niresaka hatramin'ny prime ministre hatramin'ny filoham-pirenena dia mino fa manomboka miveriny satria ny antony fatapahan-jiro io dia nisy poto izay mitondra ny herinaratra iny ny anjera ka fefa niverina 50% zao ary androany tokony hiverina tanteraka na rapitso farafahatarany araka ny tatitra azonay ka dia izay ambarako amintsika vahoaka malagasy rehetra indrindra fa itsika ao Antsirabe. Itsika ao Antsirabe izay mono Antsirabe fa manao ny aintso zavatra ny ministre ny énergie izay mamaha ny olana io izay nahazo baiko avy any amin'ny filoham-pirenena filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre. Eto koa moa dia ny aitsika ny Dego heninay ny fitarainana nalefa ny solombavambahoaka ny Dego koa ary fifanampitainay tany amin'ny tompon'andraikitra koa izay zavatra izay. Ka izay novako video tsotsotra atao trano moa zany hoe mba hitenenako amintsika tsiraray avy any Dego fa tokony tsy ho elatsony fa vaovao tanteraka le izy fa manomboka lasa ny groupe vaovao raha tsy diso izay mananikanika amin'ny 7 mégawatt anampina an'le groupe ao Dego fefa miasa ao ka inoko koa fefa mamany zay olana zay. Taty moa nisy problema kely faritra maromaro fefa réglé koa iny zavatra iny satria nohony tsy fisiny gouvernement teo aloha dia nisy fahatarana kely resaka paiement fefa réglé zay zavatra zay ka adidinay ary didina lampandorenana izay moa manao tatitra aminareo vahoaka foana mba hisy mangarahara eo amin'ny fitantanana an'ity firenena ity ary izay solombavambahoaka dia mijoro atsany mana tsy vitany hoe manara-maso fa manao tatitra ary mitondra ny etaeta potsika vahoaka malagasy. Ka dia zao maraina zao natadidan'le izy ty video ataoko ty mba anvoako tatitra manokana ho antsika vahoaka malagasy indrindra fa isika ao Antsirabe sy vahoaka any Dego zay tena nisy délestage ny any raha moa fefa mandeha ny any asa ao atao masina vokatry ny rivo-doza iny fa marena tanteraka ny herinaratra ao atao masika dia sotra betraka tompoko samby tain'Andriamanitra isika rehetra makasitraka tompoko. Na reny le hoe mirediredy moa ve raha hanjasan'ny vahoaka malagasy aminareo tampitra zao ny roa amby folo ora hanao inona nareo satria nanome fetram-potoana nareo hanao inona hitondra ny tenanareo makany amponja tsy fidiny sanatsiny vavatra atao ty politika ty tsy hoe rehefa malalaka dia mirediredy mba misia saina rehefa maneho hevitra. Zava-misy moa zany amin'izao firenentsika zao dia malalaka loatra ny fanehoan-kevitsy ka lasa miteny zay tiany tenenina ny olona ary indraindray mampome le filazana hoe fanomezana fetram-potoana ny mpitondra ny fanavaozana amin'izao aminay zany reny mbola enjiky le tsy fahamatorana daholo le fanaovana politika io ane rehefa miteny zavatra anao maro ny zavatra fepetra mila fenoinao vo afaka manome fepetra zany ny roa amby folo ora zany mialatsiny aloha tsy hoe manamaivana olona azadio fa ty Madagasikara ty midadasika efa ho efatra amby roapolo ny faritra eto olona na ratsa tanako ty ve tsy ampy na folo akory
de tsy tahotra tsy henatra manome fihetsam-potoana ohatran'ireny. Fa le izy moa zany fanjakana malalaka tia amin'ny fitenenana de avelao hiteny fa aminay zany reny le hoe mirediredy. Moa ve raha hanjasan'ny vahoaka malagasy aminareo tampotra zao ny 20 ora hanao inona nareo satria nanome fihetsam-potoana nareo hanao inona hitondra ny tena nareo makany amponja tsy fidiny sanatsiny vava nareo moa ko tsy afaka hanao ino raha nanana vahoaka nareo de mety nitangonina tamin'ny fanambarana nareo ka aoka mba samby ho sere mba samby ho matso amin'ny zavatra atao. Ty politika tia tsy hoe rehefa malalaka de mirediredy mba misia saina rehefa maneho hevitra ka aminay zany anabavy raha lahy nareo mahaleo mahalasana miverenan-dalana amin'ny zavatra ohatran'ireny fa sanatsiny vava olo karazana hoe mitondra ny tena nareo makany amponja nareo manao an'ireny manao viverin'ny ain'ny tena nareo ka tsy te ho tonga am'izany tsika satria ny fanaovaozana niala am'izany fanaigajana zany ary ny nanavitra antsika tao anatin'ny haizina nanome fahazavana antsika ka entanina ihany nareo entanina tokony ataonareo zany satria ny vahoaka malagasy lasa miandry anareo nefa fantatsay fa tsy afaka anao ninonino tokony mamerina niny teny iny nareo mamerina ny ilaza nareo mifona tsy mifona fa mamerina n'ilay teny nareo zay koa mba fahenjena. Tsisy olona talohan'ny bandeau rouge nitaky ny fanjavana ny androm-panjakana tamin'izany fotoana fa amin'ny politika ao misy fotoana mety hitakina zavatra fa rehefa nisy ny fandraisan-dahatra amin'ny samy maha-mpanao politika tsapa sy hita fa mbola tsy mety amin'ilay firenena ary tena fidirana makany amin'le tsy fanahan-dalàna tanteraka ny fanjavanandreo amin'le fotoana fa rehefa aorian'ny concertation nationale betsaka ny zavatra azotsika atao fa io tompoka de hamafisina eto ara-dalàna io fitondrana ny fanavaozana amin'izao satria misy fahefana ara-pitsarana matanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena de ny HCC ary tsy azo ivalozana ny didy avoakany ny ara-ny aina amin'izany tsika eto ka ho anay fatsam-panaja lalàna ny bandeau rouge ka manaiky ny mahara-dalàna zao fitondrana zao fa ny fanjavana ny androm-panjakana kosa tsy fotoanany zao fa lasa miditra makany amin'ny tsy ara-dalàna tsika zay zany ny anay fa tamin'ny voalohany zay tsatsin'le lalan-jerena le mahazaza zay tsy mety zay tsy nampandroso antsika de ny anao antsoatso zay nitaky ny fanjavana n'ilay androm-panjakana satria zay tokoa no mahazatsa teto amin'ny firenena fa rehefa misy fanjakana miala mitsokan-daharana dia zary lasa arodana daholo ny androm-panjakana ka ile izy ny vokany ratsy fa ny fanavaozana hafa mihitsy ny tsoka rajoelona zay tsy nisy nanenjika azy de miditra miara-dalàna tsika fanohizana n'ilay fitantanan-jaharam-panjakana zay ny valideny HCC ka aminay zany zay bandeau rouge de manentana antsika le mirediredy aoka re tsy fanjefy etsika ka hifanome fihetsam-potoana 20 ora raha gajain'olona amin'io nareo de tsy hahafaly anay ary hampalahelo anay fa mankatsa ikefa maka expérience ao anatin'ny fanaovana politika fa aza mirediredy aza manao tenin'olona tsy ampy fahatakarana tsy mety zany aza mananto tena amin'ny tady ary aza mitondra ny tena nareo makany amponja tsy rarianay zany fa tsy mety fa raha io zavatra ataonareo de lasa zay ny tena tanjona anareo hoe te higaja zahay de mba gajaonareo ka ty fanavaozana ty tsy mampigajagaja fahatany zay zany ny afatsy avy aty amin'ny bandeau rouge ho an'ireny olona nanao fanambarana